Andriamanitro misotranao zahay fa lehibe ny fahasoavanao ary ny mpanomponao dia hitondra ny teninao androany ka inoko fa amin'ny alalan'ny teny toriana sy ambarako eto dia isy olona marobe ho voavotsy eto ho voavotsy ny fanahy afaka amin'ny fanagajany devoly ny fanahy halleluia isy olona marobe ho sitrana eto ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy izy amen isy olona marobe eto ho afaka tena ho afaka ny tena ho afaka ny fiainana am'ireo olana am'ireo zavatra sarotra nandalovana ary ho tahina raha-baky teny izy tompo araka ny efa nangatako taminao dia mba ho tahinao ty fotoanandroany ity ary ho tahinao tokoa satria mino aho tena mino aho misaotra anao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen amaky baiboly isika ato amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 5:20 no vakitsika hitsakantsika rehetra andray ny tenin'Andriamanitra zay ho vakina Isaia toko fa 5:20 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 11 rehefa avy eo Jakoba toko voalohany andininy 12 ka hatramin'ny andininy 14 toy izao no voasoratra ao anatin'ilay teny fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navonto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba tokavo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana dia ho takizany ny teniko izay aloky ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy Jakoba indray toko voalohany dia ny andininy 12 sy ny 13 ary ny 14 totro zao indray ny voalazao fa aoko mpakatony teny ianareo fahaza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo fa raha misy mpiainy teny nefa tsy mpakatò dia toy ny olona mizany tarehany eo amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehany samy makatoerany tompoko mazava be mihitsy tompoko ny voalasan'ny baiboly fa amin'ny maha-kristianina antsika ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ho marina isika ary tsy maintsy makatò izany mandritry ny androm-pahavelomantsika eto ambony ty tany ity amen tsoroko aminareo zay manarika ty fotoam-pivavahana ity fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao mitovy amin'ny jentilisa ihany ianao mitovy amin'ireo olona any velany valan'i Jesosy Kristy ihany ianao raha toka tsy manaiky ny teny voasoratra ao anaty ty baiboly ity ho teny tena marina ary indrindrindrindra raha ohatra ka tsy mankatò zay voalaza ao anaty ty baiboly ity ianao araka ny voalazan'ny faminaniana ny etiny Isaia mantsy ny tenin'Andriamanitra rehetra ny teny nataon'Andriamanitra rehetra dia tsy verina ny amin'ny fotsiny amin'izao raha tsy efa navita an'ilay nandrana azy navita ny mission zay ka mamarimarina kokoa hoy izy hoy ilay voasoratra tahaka ny oram-panala tahaka ny ranon'orana avy any an-danitra milatsaka amin'ny tany tsy verina fotsiny any an-danitra indray ilay oram-panala na ilay ranon'orana raha tsy efa navoto an'ilay tany name vo ho an'ilay mpamafy
tsy verinany mihitsy hoy izy lay oram-panala na lay ranorana raha tsy efa zay ny zavatra ndraka hoe vontony tany ary mitondra vokatra mitondra vo ho an'le mpamafy le izy dia tahaka izany mihitsy ny teniko i Andriamanitra alefako ny teniko ambarako ny teniko dia tsy verina fotsiny amin'izao iny teny iny wakati amiko indray raha tsy efa navita ny mission navita n'lay nandrako azy hoe zao no andrako an'iny teny iny amen amen alleluia dia tahaka izany ako ny teny rehetra ao anatin'ny baiboly na teny fikasana io na teny zay efa nampananty an'Andriamanitra io dia tahaka izany ako na ny teny nataona mpanompon'Andriamanitra na ny tsodrany nataona mpanompon'Andriamanitra na ny fanambarana nataona mpanompon'Andriamanitra dia raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny tsy verina fotsiny amin'izao any amin'Andriamanitra le teny fa tsy maintsy iran'Andriamanitra mba anao mission izy ary tsy verina any raha tsy efa natanteraka le mission amen amen dia zay mahatonga manokana amin'ity androandroany ity manentana antsika rehetra mba iny fa marina ny teny anatin'ny baiboly iny ihany koa fa ny teny zay entin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny olona tsy avy aminay fotsiny fa tena hoe teny efa amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny anaiky sy ankatoy izany eo amin'ny fiainanao manontolo mandritra ny fivanianana eto ambony ty tany ity amen fa raha ohatra kosa ka hoe ianao kristianina ianao olon'Andriamanitra kanefa tsy vonona tsy manaiky akory ianao fa marina tenao anatyty baiboly ity isan'andro zao anao dia mirorosaina foana isan'andro zao anao dia misalasala foana isan'andro zao ianao dia tena tsy eo mihitsy la hoe finoana fa marina tenao anaty baiboly ary ambony zany tsy isan'ireo olona ny akato an'le teny anao ny anaraka zay lazain'ny baiboly anao dia tsoroko aminao fa zava-pôna avokoa ny zavatra rehetra zava-pôna ny maha-kristianina anao ary itovy amin'ny olona rehetra tsy mivavaka tsy manompo an'Andriamanitra ihany ianao satria tsy afaka ny ho tanteraka tsy afaka ny ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny olona tsy manaiky ny teny anatyty baiboly ity ho marina ny tenin'Andriamanitra tena tsy azon'Andriamanitra ho amarinina ho tsy azon'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny olona tsy mino ary tsy indrindrindrindra tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra zay nafafin'Andriamanitra zay nambaran'Andriamanitra na zay voasoratra ao anatin'ity baiboly ity ino tsara ke reto tantarako aminareo reto hoe dia mitantarany Adama sy Eva toka tao amin'izy ireo ny devoly ndray mandeha ny antony dia ny devoly tao dia ny mba akafana any Adama sy Eva ina ihany koa le lazana azy mba anodikodina fony sy ny sainy mba tsy ino ny teny nataon'Andriamanitra tsy anaiky ny teny nataon'Andriamanitra ary indrindrindrindra mba tsy akato zay ny olazain'Andriamanitra taminy vokana tena arabaky teny tena salasala tokoa i Adama sy Eva tateoriny tsy nanaiky intsony zareo fa marina ny teny nataon'Andriamanitra taminy tena nasehony mihitsy hoe lavo ny tanteraka le teny nataon'Andriamanitra taminy dia mazava ho azy fa tsy nakatoava zany le teny no raisiny tony laika le teny nataon'Andriamanitra taminy ny ako zany dia toka teo amin'ny Adama sy Eva ny ozina toka teo amin'ny taranany ny fandiby ny ozina toka tamin'ity tany zay diavintsika ity zay tany honenantsika ity ny ozina raha lasa napavy eo mazava aminao ve zany tantarako aminareo zany
Genesis 3 no manambary izany ary nosoratany zany tantara zany mba ho fananarana antsika taranaka ankehitriny ho fampitandremana antsika taranaka ankehitriny mba tsy hanao tahaka ny ataony Adamasevy isika. Zany nge no mahatonga tsy ndre mandeha na indroa na intelo fotsiny no manentana antsika hoe tsika amin'ny maha-kristianantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy manaiky fa marina be ny teny ao anaty baiboly ity ary inotsika fa tsy maintsy tanteraka teny ao anaty baiboly ity ka ankato avintsika mandrisy ny androm-piainantsika rehetra. Halleloia, halleloia. Tahaka izany koa tantarany Saoly izay notendren'Andriamanitra sy nofidian'Andriamanitra ho mpanjakany Israely. Adiny Saoly tanteraka tompoko fa avy amin'Andriamanitra no natongavany ho mpanjaka. Tena adininy tanteraka. Adiny Saoly tanteraka ny mino ny teny naloka vavan'Andriamanitra. Adiny tanteraka ny manaiky ny teny naloka vavan'Andriamanitra. Ary ndrindrindrindra adiny tanteraka ny mankatoa izay nolazain'Andriamanitra. Zany zavatra nitranga teo amin'ny Saoly. Adiny le izy satria nanana ny sainy, nanana ny heviny izy izay hitondrany fiainany na hitantanany ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany andro zany. Dia vokatra ny rehetrarehetra zany dia tsy sitrapon'Andriamanitra intsony no nataon'ny Saoly fa ny sitrapony zay tiany zay tao anaty sainy ihany. Ianao ege ty tantara ity ao amin'ny Samuel 2:12 hoe sady vakitsika le tantara. Samuel 2:12 ianao tsara ke ny voasoratra andiny 7 aloha. Aro Samuel tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjaka ny Israely olona. Andriamanitra zany no naniraka ny Samuel hoe mandehana osory ho mpanjaka i Saoly. Dia adiny Saoly hoe Andriamanitra niantso azy eo amin'ny toerany mampanjaka mampitarika Israely azy. Toizantsika le teny koa ankehitriny miano ny teny Jehovah ianao. Zao ny lazainy Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Zany hoe tapa-kevitra Andriamanitra ho faizina ho saziana ny Amalekita ary Saoly no ataon'Andriamanitra fitaovana anafay sy anasazy ny Amalekita satria nanakatsakana zany Israely niala tany Egypta ho any amin'ilay tany tondradrono sy tantely ry zareo tamin'izany. Le teny izantsika indray le teny komandeana ankehitriny ka mamelezana Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry amanosy na ramevy na briky. Dia dikantsika indray eo amin'ny andininy 7. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany sora zay tandrefiny Egypta ary azo sambelona gaga mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono an'ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny ompy sy ny mifasy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fony ho naringany ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany avokoa. Dia manomboka amin'ny 10 ary tonga tamin'ny Samuel ny teny Jehovah hoe manenona no nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natanteraka ny teniko. Dia tery Samuel ka nitaraina tamin'ny Jehovah. Hatreo aloha no vakitsika. Raha fitenina ny tantara dia zao toizako le nambarako teo
tsy maintsy arikana le malikita ho rehetra hoy ny tompandriamanitra tsy to satria mikafy ny zanaka Israely izy nanakana zanaka Israely tsy ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely izy ary tsy vitan'izany fa le programako mihitsy hoe Andriamanitra no sakanana no saboteny ka tsy mety amiko zany za ve Andriamanitra tsy to tompony zao rehetra izao dia ny programako ndray ve no sakananao sabotenao ahita ianao i Andriamanitra Saoly avy ianao ity efa noteliako mpanjaka ianao efa nosoroko mpanjaka ianao mandeha ihany ary ingany ny malikita rehetra vonoy na olona lehibe na tanora na zaza minono vonoy ny biby fiompy rehetra aza misy ajanona na dia anankiray azy dia lasa Saoly nandeha niasa izy arak'izay nandran'Andriamanitra azy kanjo indrisy zay le tsy mety zay le ananarana antsika kristianina toka eto indrisy fa zay sitrapony Saoly ihany no nataony zay tiany Saoly ihany no nataony zay araka ny sainy ihany no nataony fa tsy le araka sitrapon'Andriamanitra tsy le araka le teny nataon'Andriamanitra ina nataony Saoly tamin'izany ny vahoaka rehetra aloha io voasoratra io a dia ny vonoany daholo zay ny voasoratra fa le mpanjaka atao hoe Agaka tsy ny vonoany fa ka Andriamanitra niteny taminy hoe velominy ny mpanjakany Amalekita tsy nitenana tamin'Andriamanitra zay le hoe nandiaraka ny sainy izy nandiaraka ny sitrapony izy avy eo no vonoany daholo akeo ny biby fiompy rehetra fa inona ny akoatran'izay ny tsaratsara bika tsaratsara endrika mahatavitavy tamin'ireo ondra malosy tsy ny vonoany Andriamanitra ka niteny taminy hoe angony fitividio zay mahatavitavy na zay tsaratsara endrika na zay tsaratsara volo amin'ny ondra malosy tsy niteny an'izany Andriamanitra zay le tena tsy mety eo amin'ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra tsy mety zany ary zay ny matoka ahy androany mitondra ty afatra ity hoe isika amin'ny maha kristianina antsika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika dia tokony anaiky fa marina ny teny ao anaty baiboly ity ary ilaina ankatoavina ilaina ampiarina eo amin'ny fiainana marina fa nomen'Andriamanitra saintsika fa tsy saintsika no natao hitondrantsika manoloana ny teny nataon'Andriamanitra fa ny sain'Andriamanitra marina fa manana sitrapontsika isika fa ilaina mpandeferina sitrapontsika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika maha kristiana antsika fa mila mandeha araky ny voalazany tenin'Andriamanitra mila mankatoa isika dia rehefa henin'Andriamanitra azy fa tsy natateraka ny teniny Saoly mpanjaka dia ny ran'Andriamanitra Samoela ndana hoe adiadio kely nataony Saoly zao fa tsy ohatr'izany mihitsy ny zavatra nampanaoviko azy a tsy nandiarak'izay nandrako azy izy tezitra amin'ny Amalekita rehetra ka dia mila arikako ny Amalekita rehetra hatramin'ny biby fiompy ny fananana kanefa tsy natateraka an'izany Saoly mandehana hoe fotopotory mandehana hoe mba adiadio kely dia nanady ato Samoela dia vakitsika indray ny andininy 7 toy izao ny voasoratra 2 safady fa hoy Samoela sitraky Jehova moa ny fanatitra hodora sy fanatitra hafaratsadra mihoatra no miainy feon'i Jehova eny manaraka ny tsara no fanatitra ary ny miainy tsara no saboran'ondrolahy fa ny miody dia toy ny eloka amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima satria nandany teny Jehova ianao dia hoy no laviny tsy ho mpanjaka kosa dia 7 fa no niodina andeha Samoela dia no azon'ny Saoly ny sisiny akanjo ny katritra dia hoy Samoela taminy efa nitriariny Jehova kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'Israely ka efa nomeny ny namanao zay tsara no ianao
andiny fa 7 ary koa ny tokony Israely tsy mba andainga na anenina fa tsy olo izy ka anenina. Rehefa tonga teo amin'ny Samuel nanontany na nadiady dia nanamarteny i Saoly. Zay le mahazo ny olona matetika manamarteny. Lay toetra ratsy ny izy ty Eva, i Adama, iny lasa toetra ny olona mandraka ankehitriny. I Adama nge, i Eva nge nanamarteny. Tsy zany fa lay i Adama aloha natany Andriamanitra. Natonga ninana tsy zany fa le vadiko no nampinana. Ka izy no teny vadinao sy Andriamanitra. Zay le voalaza. Nantany andray Eva, fa ity ataonao, ny menarana no namitaka. Fa za tsy sitrapoky io. Tsy sitrapoky io. Za tsy te andeha amin'izay fa le menarana no namitaka. Zany hoe tsy malala miaiky ny olona. Tsy malala mibebaka ny olona. Fa matetika ny manamartena no manavanana ny olona. Tsy mety amintsika avoakan'Andriamanitra eto androrakely ny tahaka izany. Dia tahaka izany koa Saoly nanamarteny izy. Tsy zany mantsy fa ny vahoaka ny teny tamiko hoe andao ranga tsy volonany matavitavy rehetra amin'ny ondra manosy andao tsy hoarinana ny ondrehetra manosy ary andao tsy volontsika ny mpanjaka fa misy programme anaovantsika azy ny ondra manosy ataontsika fanatitra ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nangataka taminao hoe zay matavitavy angony atao fanatitra ho ahy fa hoe aringano ny Amalekita ny biby fiompy rehetra ary aringano ny olombelona rehetra amin'ny Amalekita. Riavanao zany afatrany dia tena mampitandra antsika mba tsy hananao faona isika amin'ny fiainana satria olon'Andriamanitra isika, satria vahoakan'Andriamanitra isika. Dia mila manaiky ny teny ao anaty te Baiboly ity ho teny tena marina ary mila miaina arak'izany, mila mankatoa an'izany. Halleloia. Iny vokatra zany dia iny nanitranga avy hatrany dia nandray fanapa-kevitra entitra Andriamanitra hoe zao dia zao ihany dia mivoaka ny didy fa tsy ekeko ho mpanjaka intsony ianao ry Saoly. Tonga dia nisoron'Andriamanitra teo amin'ny fitondrana Saoly. Avy hatrany teony eo ihany dia efa nahita olona araka ny fon'Andriamanitra, Andriamanitra andimby an'ny Saoly. Zay le ozina nahazo any Saoly. Tonga teo amin'ny ozina tsy tafapetraka tao amin'ny fitondrana. Ozina mampitotongana fiainana. Ankoatran'izay, antoka vakitsika aloha le voalazy dia mba nanatona ny Samuel izy hoe eny ary fona aminao ary sady nysotomy milamba Samuel. Tonga dia no amafisa Samuel le ozina. 7 ary no niody nandeha Samuel dia no azon'ny Saoly ny sisin'akanjo ankatritra. Dia hozy Samuel tamin'ny Saoly, efa ny fiarin'i Jehova kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'ny Israely ka efa nomeny ny namanao zay tsara no ianao. Ary ny ozina farany nahazo an'i Saoly dia ny ozina mpitondra fahafatesana satria no teren'le ozina amony tena izy. Zay ny voalaza ato amin'ny Samuel voalohany 7 dia ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Samuel voalohany 7 eno arao tsara ny voasoratra andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9 gabany tisongavana tsy zay izy. Toko 130 ay voalohany toko 130 tozao ny andininy 5 sy ny 5 ary 5. Aro Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiny tsy hoe ny sabatra ka tsy atoy mibroka ao fandrao avy irery tsy mifora irery ka ho tsy atony mibroka ao dia ataony ho fiomehezana. Nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiny fa natahotra loatra izy
dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany. Rehefa hitany mpitondra fiadiny fa maty Saoly dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy, ka dia niara-maty andro izay ihany Saoly sy ny zanany telo lahy sy ny mpitondra ny fiadiny ary ny olony rehetra. Raha lasina bavy ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, zava-doza tahaka izany ny fiafaran'ny fiainan'ny olona tsy manaiky ny teny ao anatin'ity baiboly ity ho teny marina, ary indrindraindrindra tsy miaina na tsy makatoa zay voasoratra ato. Ataoko fa mazava aminareo tsara ny tantaran'ny Adama sy Eva le nitantarana teo sy ny tantaran'ny Saoly le nambara farany tamintsika teo. Ka hoy aho hoe tianao ve tompoko ho tanteraka eo aminareo, eo aminao ny teny ao anaty baiboly ity? Tianao ve mba havita mission zay nandrana azy le teny naloka vavan'Andriamanitra voalaza ao anaty baiboly ity, na ny teny zay fanambaranay mpanompon'Andriamanitra taminareo? Tianao ve mba ho arak'izany tokoa ny tranga eo amin'ny fiainanao amin'ity taona 24 ity? Amen. Tianao ve mba hoe ho tsapanao tokoa fa tsara be ty taona 24 diavintsika ity? Tianao ve ny andray andreo fahasoavana amin'ny karazana araka ilay nambarako taminareo tamin'ny fiandohan'ny taona hoe amin'ity taona ity no hitondran'Andriamanitra antsika fahasoavana amin'ny karazana? Amen. Ary tianao hiala aminao tokoa ve reo ozina amin'ny karazany zay efa nita tao teo amin'ny fiainanao, dia reo ozina zay nolovana avy any amin'ny Adama sy Eva, ary reo ozina zay tonga teo aminao sy ny ankonanao vokatry ny fampotsapy na vokatry ny adalana nataonao? Tianao ve ho tanteraka aminao zany teny rehetra ambarako aminao zany? Tsotra, mazava voasoratra. Aoko pakatony teny anareo fa tsy peny fotsiny ihany, hoy ny voasoratra Jakoba 2:2. Aoko pakatony teny anareo. Amen. Averiko indray le tantara ny tsy faneken'ny Adama sy Eva ary indrindraindrindra ny tsy fankatoavany ny teny zay naloka ny vavan'Andriamanitra taminy no fototra na tonga ny ozina tonga teo amin'ny Adama sy Eva sy ny taranany ny fandimby manaka ankehitriny. Ny tsy faneken'ny Saoly ny teny nataon'Andriamanitra, ny tsy fankatoavany zay zavatra nanoran'Andriamanitra azy no fototra natoka ny Saoly ny anjaran'ny ozina, dia ny ozina tsy tafapetraka amin'ny fitondrana ary ny ozina mpitondra fahafatesana. Soratany zany tantara zany noho iaho mba ho fananarana antsika mpino kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Aoka tsy ho araintsika tahaka mihitsy nataon'ireny fa tsy atsoa ny fiainantsika, tsy ampamety fiainantsika, tsy atsara ny hoavintsika. Dia eno indray nge ty tantara manaraka ity dia ny tantaran'ny Abrahama. Araka ny voalaza amin'ny baiboly fa nanao fianianana tamin'ny Abrahama ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Nanao fianianan'Andriamanitra hoe zaho amin'ny Andriamanitra dia minina amin'ny tenako aho satria tsy misy lehibe noho ny tenako. Minina amin'ny tenako aho fa ho tahiko i Abrahama, ho tahiko ny taranaka Abrahama rehetra, na taranaka vavily, na taranaka vavily, na taranaka vavily. Ho tahiko izy, ho tahiko taranany satria nanaiky ny teliko i Abrahama, nanaiky ahy i Abrahama, ary nankatoa zay nolazaiko taminy i Abrahama. Amen. Halleluja. Genesis 2:20 moa zany no milaza an'izay tantara zay. Toy zao zany fa dia ny tantara. Ndray mandeha notsapan'Andriamanitra toetra i Abrahama hoe atena traiza moa ny tena hoe fiainan'ity lehilahy ity amin'izao fampona zao. Tena manompo aho amin'ny fony manontolo ve izy? Tena manaiky aho Andriamanitra ve izy? Tena manaiky izay lazaiko ve izy?
andao tsapako toetra ty lehilahy ity ho zako toetra izy dia zao ny fitsapa-toetra na fizahatoetra nataon'Andriamanitra taminy i Abrahama dia namaly Abrahama inty aho pare aho hiainanao Andriamanitra pare aho hiaino zay lazainao Andriamanitra inona tianao ambaramiko fa inty aho lehilahy manompanao amin'ny foko rehetra aho dia hoy Andriamanitra tamin'izao ary omeo ahy ny zanak'olahy iny zanak'olahy tokana iny mba atao fanatitra ho ahy mariana fa efa antitra dia antitra i Abrahama vao nahazo an'io zaza ray io ary saravadiny efa tena antitra dia antitra ary efa nitsatra tafomba am-behivavy ary fa saingy hoe no fitahin'Andriamanitra sy ny mirakla dia nitoejaza ihany dia niteraka an'io zaza tokana io kanefa izao ndray tapa-kevitr'Andriamanitra fa ho alainy le zaza omeo ahy atao fanatitra ho ahy any amin'ile tendrombohitra zay ambarako aminao mafy tamin'ny Abrahama zany tena enjana taminy zany fa zao ny tompon'ny Abrahama zaho natao hanompan'Andriamanitra tsy sitrapoko no atao fa sitrapon'Andriamanitra tsy nitiko no atao fa nitian'Andriamanitra tsy ho resako amin'ny vadiko ity zavatra ity satria Andriamanitra tsy niteny tamin'ny vadiko fa niteny tamiko hoentiko ny zanako ho fankatoavaka ny Andriamanitra ho fankatoavaka ny teniny ho fankatoavaka zay nolazainy sy zay nangatany hoentiko izy ho atao fanatitra dia tena mpandianana navelan'Andriamanitra andehany izy tao anaty saina amin'izany tena miao ao mihitsy hoe Andriamanitra manaika anao aho anompanao ny amin'ny androm-piainako rehetra aho tsy niteny mihitsy Andriamanitra tonga tany amin'ilay toerana fanaterana fanatitra dia namboarana ny altara tsy mbola niteny Andriamanitra navelan'Andriamanitra no altara teo izy hitarafan'Andriamanitra atraiza ny tena fanimpody ty lehilahy ity sy ny fahavononany anaika dia napetraka ny kitay dia hoy le zanany lahy rekako ity ny kitay ity ny afo fa aiza moa zay ondry ataontsika fanatitra eto zay biby atao fanatitra anaka Andriamanitra malala mafy taminy eli izy mafy taminy ny tena mafy taminy dia taorina kelin'izay no fatorany le zanany dia napetraka teo ambonin'ilay kitay zay nomanina anaovana fanatitra dia nalainy le antsy tonga dia fandeha nindrina le zanany izy no niatsoatso la ianjely avy any an-danitra ry Abrahama aza maniditra ny tananao aza manatsotra ny tananao amin'ny zanakao fa hitako marimarina izao fa lehilahy matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko na dia ilay tokanao indrindra azy dia nijanony Abrahama no le feo dia nyerika izy vetivety io nisy ondry lahy vao fatipatitra ny tandrony dia nalainy Abrahama natao sorona natao fanatitra teo halleloia dia niaiky Abrahama niaiky Andriamanitra tamin'izany dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ry Abrahama nitenako ny anianako satria nanaiky niteniko ianao nakato niteniko ianao ho tahiko ny taranakao mifandimby ho tahiko amen ny sorata satantary zany ho fanetanana antsika olon'Andriamanitra rehetra toka eto amin'izao vaninandro zao fa tahaka zany mihitsy no toetra na toem-panahy tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny kristianina sy ny olon'Andriamanitra rehetra amen tian'Andriamanitra isika ho toka tahaka ny Abrahama olona lehilahy vehivavy tena hoe manompan'Andriamanitra ho fony manontolo ka zay sitrapon'Andriamanitra dia iainantsika rehetra tonga manarika ty fotoana ity halleloia amen ohatra hoy miatso antsika Andriamanitra mba tsy hanota mba tsy hanao tahaka fanao zao tontolo zao Andriamanitra no miatso antsika amin'izany dia mila mandeha arak'izany ianao halleloia
aza manamarteny ka matoka manota matsy a le vadiko tako zao na le vadiko tako zao matoka manota matsy a satria makafana loatra le olony ry na re olony ry ianao mila mijora ma olon'Andriamanitra anao. Amen, amen. Ohatra anankiray zay hoe tsy sitraponao natao fa sitrapon'Andriamanitra, tsy zay tianao atao natao fa zay tian'Andriamanitra. Ohatra anankiray ihany koa ianao mamela heloka olona, misy mpiara-vavaka aminao zao anananao alahelo satria nindram-bola taminao izy dia tsy naveriny volanao, mitsotsoka anao foana izy, volony telefônina drandray ary ny sasany amin'ireny nindram-bola taminao reny a to izy indray no somary bebe vavy, mampalahelo fonao zany, mandratra fonao zany. Fa izao amin'ny maha-kristiananao ahoanao Jesosy maraka toko 120 andiny 520 raha mitsangana mivavaka anareo ka misy olona nananareo alahelo avy alohan'ny heloka vitany. Amen. Mila mamelona ny heloka ny namanao ianao ary raha tsika ato am-piangonana tsy tokony hifampitana alahelo mihitsy. Asehoy fa tena tsy sitraponao no natao na sitrapon'ny nofonao fa sitrapon'Andriamanitra. Miandranao mandeha amin'ny ambanana fiainana tak'izany io Andriamanitra ivavahantsika io. Amen. Ohatra ihany koa eo amin'ny lafin'ny fifankatiavana, io moa tsy dia mampianatra firan'izay ato am-piangonana fa androany hovakiko amintsika ny teny manambara fa tokony hifankatisika mandidy fa tokony hifankatisika. Jauna toko 13 Jauna toko 13 dia vakitsika ny 9:7 sy ny 9:10. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Didy vaovao zany didy zany natao ankatoavina, natao iainana. Eny aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Na nahoana moa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na nahoana ny fitiavany anao manokana. Hitany hoe tena tsara be ve ny fiainanao tamin'izany andro zany, zay natokan'Andriamanitra ny tianao, fa tao anaty adalana ianao no ny tiavan'Andriamanitra, tao anaty fiainana maloto ianao no ny tiavan'Andriamanitra, ka naloran'ny ainy ho faty teo ambony hazo fijaliana. Dia tak'izany no tokony hitiavanao ny namanao, ny mpiara-vavaka aminao. Dia 9:10 izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatisy. Mila porofona amin'ity zao tontolo zao ity fa kristianintsika, olon'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fifankatiavana. Amen. Amen. Zany fampianaran'ny tompo. Tsy sitrapoko no atao fa sitrapon'Andriamanitra, tsy sitraponao no tokony ataonao fa sitrapon'Andriamanitra. Zay ty ainy ny tiako, ity matolotolotra, ity ny tena tiako, ity tsy matolotolotra, za tsy tian'io, tsy mila miaraka amin'io ah, io be fankatana lava. Ny aty tena tiako satria zay lazaiko koa mindeha keny, fa ritsy tiako mba miteny ah dia tsy rarahiny, tsy ahoana. Tsy ny sitraponao no natao, tsy ny mahafinaritra no natao, fa ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka hifankatia anareo izy. Tahaka ny tiavako anareo ho Jesosy no tokony hifankatiavanareo. Ary porofoy eto amin'ity zao tontolo zao ity fa mpianatra Jesosy a ny refy androrakely. Halleluja. Ohatra daholo zany rehetrarehetra zany a, ohatra manaraka sady tsy farany akio dia ity ny fanaovana pahafolon-karena. Voalaza ao amin'ny Malakia toko 7 manoko amin'ny 10 faraikambinifolo faharoambinifolo. Io ampafolon-karena io a dia natao iainana tany aloha be tany, mbola tsy nisy fampianarana, mbola tsy nisy didy, dia fa niaina tamin'ny fanaovana pahafolon-karena i Abrahama.
dia tamin'izany misy ilay lehilahy tsoa hoe Melkisedeka soron'Andriamanitra avondrindra nentiny tany aminy ampahafolokarena. Tsy mbola isy fampianarana mikasina amin'izany a, tsy mbola isy lalàna manodidina io lao amin'izany a, dia fa nentiny i Abrahama ny ampahafolokarena satria fatany hoe vahizy-pivahiny eto ambony tany ity. Tsy tompony zao tany zao a, ary na dia namokatra tamin'ny alalan'ity tany ity ary a, tamin'ny alalan'ny ezaka nataoko dia tsy avy amiko zany fa avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy atokako ny ampahafolokarena. Takizay ny koa Jakoba rehefa tonga tao amin'ny tanàna anankiray izy ka natory teo nandritry ny alina dia nanofy ny vision hita dia hoe misy totra lavabe amin'ny tany tokatra any an-danitra dia misy anjely miaka-midina dia nandre feo avy any an-danitra izy tamin'izay. Maraina ny andro tonga saina Jakoba dia niaika izy hoy izy eto amin'ny toerana ity Andriamanitra. Dia nalain'ilay vato fisaka natao ondana nanaova tsangam-bato dia nararana toy ny diloilo eto amin'ny toerana ity Andriamanitra. Dia teo Jakoba niteny hoe raha tahinao aho Andriamanitra dia omeko anao ny ampafolony rehetra ny amin'izay hitahinao aho. Omeko anao. Tsy mbola isy lalàna, tsy mbola isy fampianarana, fa Jakoba nahafantatra izy telo ohatrany hoe nandeha ho azy teo amin'ny fiainana satria olona manompo an'Andriamanitra Jakoba hoe omeko anao ny ampafolony. Fa tateoriana vao nisy didy, nisy lalàna, nisy fampianarana fa tokony anao ampafolony ny olon'Andriamanitra rehetra. Ka hoy aho hoe voasoratra ny teny zany mba tsy sitrapontsika no atao fa sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny tiany saintsika sy ny nofintsika no atao fa ny tian'Andriamanitra. Tsy zany mahatsiriavana fa everiko fa zao mihitsy no fotoan'Andriamanitra entin'Andriamanitra anamarinana n'ilay fianianana nataony tamin'ny Jakoba hoe tamin'ny Abrahama hoe ho tahina ny taranaka Abrahama rehetra. Ka tsika zao taranaka Abrahama zao mihitsy ny fotoana hitahina antsika. Zao 2020 zao mihitsy ny fotoana hitahina antsika. Noho zany a mila manaiky ny voalaza anaty baiboly ity ho marina isika ary mila makatoy izany. Halleluia, halleluia. Andoantsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao a, tena hivavaka hoe mpipetrahana Andriamanitra. Manomboka androany tsy tahaka ny taloha intsony ny fiainako, tsy tahaka ny taloha intsony ny momba, fa tena ho vaovao a, ho tonga tahaka ny Abrahama amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anaiky izay nahazo any Adama sy Eva, tsy anaiky izay nahazo any Saoly a, fa kosa andeha tahaka ny andehanan'ny Abrahama ho mpakatoy ny teny, ho mpakatoy ny teny, ho mpakatoy izay voasoratra. Fa raha mahasahy makatoy ianao ary finoana no andehananao, tiako milazanao fa tafity ianao ry havana. 2020 tsara indrindra aminao ty taona ity. 2020 fahasoavana amin'ny karazany nomen'Andriamanitra anao. Ankoatra 2020 ho tanteraka aminao ny fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ho tahinanao raha miditra, ho tahinanao raha voaka, ho tahinanao an-tanàna, ho tahinanao an-tsaha, na aiza na aiza misy anao, ho tahinany RFI Androdakely. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, satsy zany ve. Halleluia. Andao ary vavaka tena n'olo tena indray anamafy ny fahaloran-tenantsika fa tsika dia anaiky an'Andriamanitra sy ny teniny ary iaina araka izay voalaza, iaina araka izay voasoratra, ankatoy izany, tsy misy tahotra, tsy misy fisalasalana. Amen, amen. Hiala amin'ny fahotana zay le ohatra teo, hiala amin'ny faratsiana rehetra, amela eloko zay le ohatra teo. Tonga dia avialao ny eloko ny namanao, tonga dia avialao. Amen. Ifankaty tsy ny olona mahazatra anao ihany no arabainao sy atononao fa mba atony dolo tsy azonao atonony. Halleluia, halleluia. Anao ampahafolokareny manomboka androany manaova ianao. Deo hivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka manolo tena tsara ho an'Andriamanitra ary zay fanentanana na ny atanako izay atsika rehetra.
mba tsy ho disafa-tsoa ianao amity taona roapolo sy roa arivo ity fa mahita ny herin'Andriamanitra satria ny teny men'Andriamanitra atsika tsy verina fotsiny any aminy raha tsy efa navita mission arak'ilay nandrahana azy sokafa ny vavanao dia mivavah mihitsy ianao mitenena mihitsy ianao